faly mitsidika ny tokantrano indray izahay eto anivon'ny sampanaserasera ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana amin'izao zoma takariva izao miaraba tompokila finaritra tompoko vavy tosika ho fampiroboroboana maharitra ny famokarana mikajy ny tontolo iainana na ny agroekôlôjia nentin'ny FDA no entina aminao atao anatin'ny fandaharana ho amin'ny anio ndao ary fitadiavana lalam-pamatsiana ary ny famatsiana tetika asa-pamokarana entin'ny mpamokatra na vondron'ny mpamokatra mba ahafahany mampiroborobo ny famokarana ataony. Ho an'ny siam-pamokarana fambolena manokana, maro ireo siam-piariana toanan'ny FDA. Zava-dehibe ary anisan'ny masotsivana ataon'ny FDA rehefa mifantona ireo tetika asa ovatsiana vola ny famokarana mitodika amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Isan'ireo mpisitraka nampiatra ny famokarana amin'ny alalan'ireo teknika arakajy mirindra na agroekôlôjika nahazo toana tamin'ny FDA Andriamatoa Toetra Randrianjafy filohan'ny fikambanana mivoatra ao amin'ny commune ambanivohitra Fenoarivo, distrika Atsimondrano faritra Analamanga. Mpamboly voasary ny fikambanana mivoatra. Famokarana zanakazo, fikolokoloana azy amin'ny alalan'ny famokarana zezika biolojika ary indrindra ny ady amin'ireo bibikely mpihinana ny voly sy aretina mianjady amin'ny vokatra no imasony. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa ny tety vodivorona tantsaha-pisitraka mampiatra ny teknika agroekôlôjika ary mampirisika ny mpiarabelona amin'ny fampiarana izany i Ramatoa Ramahery Miamina Naina Solusette. Resy lahatra izy ary azo tsapahin-tanana ny vokatsoa entin'ity teknika ity ho an'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Ity zany zao le pièce misy tomana le mouche de fruit le araka le resantsika teo aloha tsy mampiasa produit chimique intsony zay fa ity zany misy produit apetrany zareo dia izy tomana an'le lalitra fa tsy makamo le voankazo izy fa le lalitra dia misy lasy vavy moa le izy dia amin'ity zao ty boîte iray ity le femelle ity. Nitondra fivoarana teo amin'ny andavanandrom-piainan'ireo tantsaha nitohana avy amin'ny FDA ary tena nampandroso ny famokarana izany satria niasalama ny vokatra ary nahitana fitomboana amin'ny tahany betsaka. Ny tanjon'ny FDA dia ny hanamora ny fisitrahan'ny mpamokatra, ny tolondraha ara-pamokarana, ahafahany mampitombo ny taha-pamokarana eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka hisy fiantraikany tsara amin'ny fidiram-bola ny mpamokatra izany ary ahafahany firenena miroso makany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny eto anivon'ny FDA Analamanga zany raha oharina tamin'ny ataona dia 100 n'ireo tetika asa ao anatin'ny siam-piariana fambolena zany dia nitodika tamin'izay lafin'ny agroekôlôjika izay. Amin'ity taona 2020 ity zany dia manana vinavina izay eto amin'ny FDA Analamanga zany mba ho tafakatra 20% ireo tetika asa ao anatin'ny siam-piariana fambolena mba hitodika na akasika an'izay famokarana agroekôlôjika izay. Isan'ireo mpisitraka mampiasa ny famokarana amin'ny alalan'ireo teknika arakajy mirindra na agroekôlôjika nahazo toana tamin'ny FDA i Ramatoa Razafindravelo Jean Correty izay monina ao amin'ny Fokotany Antsoso, commune ambanivohitra Antsoso, distrika Betafo faritra Vakinankaratra. Tantsaha nahazo fanofanana ara-teknika amin'ny sehatry ny agroekôlôjia avy amin'ny tetika asa-papam izay nanangana tetika asa-pamokarana izay nentiny teo amin'ny FDA Vakinankaratra. Nekeny ny komity mpanapaka ny famatsiam-bola ny tetika asan'ny fikambanana misy azy ary novatsiany FDA vola atao anatin'ny tetika asa fandroso izay vatsiany ny vondrona Europeanina vola. Fanajariana ny tany, fampifandimiasam-boly ary fametrahana canal de filtration mba tsy kaonirika ny nofotany no ampiarana. Voalohany indrindra aloha dia ny tena fanaovana zezika ny tena zavatra hoe keza be ary bazy ny tena nampivoatrana hita tsara dia fanaovana komposta 7 andro, fanaovana komposta 7 andro, fanaovana komposta ranony ary fanaovana zezika kakana na lombrikomposta. Manaraka an'izay dia fanajariana amin'ny fambolena teny amin'ny tanimboly, alavadim-boly dia fanaovana voly rakotra ary fampivadinam-boly toy ny hoe mamboly lavalava ravina dia boribory ravina. Fanampin'izay koa dia fanaovana an'ireo canal de filtration izay miaro tsy fiforoana lavaka eo amin'rika ary fanaovana an'ireny fefivelona reny. Vokatry ny tohana dia nisitraka fitaovam-pamokarana ireo tantsaha tahaka ny sarety ahafahana mitaona ireo vokatra ary nahazo tranonjezika ihany koa.
voafehan'izy ireo ny famokarana zezika biolojika ary manampy betsaka amin'ny fidiram-bolan'izy ireo izany. Manentana antsika rehetra zany a mba anaraka an'le fambolena rakazo-indrindra ohatrany zao iainana izao ny anay zao ny rano a efa karazana mécanisé moa filaza azy amin'ny teny vazaha fa efa taterina amina tuyau mba afahana mikajy azy zany hoe vokatry ny tsy fahampindrano dia io afaka kajiana rehefa tonga eny amin'ny fotobosarenina kely ary dia afaka kajiana ohatra hoe ohatr'izay zao dia efa fambolena rakazo-indrindra faharoa manarakaraka izany volo-rakitra fambolena rakazo-indrindra fahatelo manarakaraka izany ny fampianasana zavatra bio vokatry ireo zavatra ambolenao manodidin'ireo ihany dia efa afaka avadika zezika atao composta dia efa ao anatin'ny karazana fambolena rakazo-indrindra indrindra tsy fampiasana zavatra mety animba ohatra hoe resaka produit chimique tsara le izy mahavonjy ny ampiretana fa le taranaka faramandimintsika koa mba jerena amin'le tsy fahasimban'ny tontolo iainana tsy fahasimban'ny tany a indrindra maelavelona satria zavatra bio zany amin'izao fotoana raha dinihana amin'ny cour international lafo noho ny zavatra asiana simika dia izay indrindra no mahatonga ny tenanay ny ohatrany somary nyroboka lasa lova nefa fotoana zao tsy lasa loha ny rehetrarehetra fa fotoana zao a anaovana le fambolena rakazo-indrindra tsy hoe zay no tonga lafatra raha teknika na raha ahitao fa mba efa tafiditra kely na azo lola voalohany kely dia mitarika ny rehetrarehetra zany a mba hanaraka ny dienay rehetra. Nitondra fivoarana teo amin'ny andavanandrom-piainan'ireo tantsaha nitohana avy amin'ny FDA izay mampiatra ny teknika mpamokarana arakajy mirindra eo amin'ny fiompiana trondro. Lasa matianina moa ireo tantsaha nahazo fiofanana ary efa mampiofana ireo tantsaha namana. Izany hoe lasa tantsaha mpampiofana toa ny Andriamatoa Ranaivomanantsoa Jean de Dieu. Tena koa moa zany sady ao anatin'le hoe efa nezaka tamin'ny lafina teknika dia amin'izao fotoana tenenako zao dia manao tantsaha mpampiofana zany hoe mampita amin'ireo tantsaha namana ety any fokontany commune na manodidina misy antena resaka mahakasikasika an'izay hoe agroécologie zay dia indrindra moa resaka fiompiana trondro dia rehefa taty aoriana ny resaka fanohanana raha nahazo tohana araboly ilay resaka ara-pitaovana sy masombiby toy ny ray aman-dren'ny trondro dia hita hoe voatra teo anivon'ny resaka fiainana anivon'ny tokantrano satria resaka fidiram-bola hitanay hoe tena nampivoatra ny fari-piainana indrindra moa zany hoe teo amin'ny resaka fampianaran'ny zaza dia hitanay hoe tena tombontsoa be ho anay zany le nahazaonay an'izay toana arabola zay dia hatreto moa zany zay dia mezaka manatsara bebe kokoa amin'izay hoe fanohizana ny tetikasa natao zay dia amiko angambany dia tena resy lahatra tokoa hatreto miainao anatina agroécologie indrindra manentana ho an'ny tantsaha namana isaky manodidina ho azy faritra rehetrany satria tena mahavelona tokoa miainao anatina agroécologie. Ho an'ny seha-mpamokarana fambolena manokana maro ireo seha-piariana toanan'ny FDA. Zava-dehibe ary anisany tafiditra anatin'ny masotsiva nataon'ny FDA rehefa mifantana ireo tetikasa ovatsiana vola ny famokarana mitodika amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Ho an'ny sasekoly ao lokoa mifaritra fidivonany ny teknika ampiarana dia ny fanajariana ny tany sy ny fampiarana ireo teknika mpamokarana moderna. Hita fa ny atsara ny vokatra noho ny fahasalaman'ny nofotany, niakatra ny tahampamokarana ary vokatra ara-pahasalamana no azo amin'ny fampiarana ireo teknika agroécologique. Ny resadresaka tao eto moa zany mikasika ny tohana nataon'ny FDA tamin'ny fanohanana ny mpamokatra reto amin'ny resaka fambolena manaraka ny fikajiana tontolo iainana na ny agroécologie. Dia misy ny tohana nataon'ny FDA fanampiana zareo tamin'ny resaka zanakazo, zanajirofo sy ny fitaovam-pamokana rehetrarehetra ahafahan'zareo hanatotosana izay tondrozotra na ny lalana rana rehetrarehetra ny fanatanterana ny famokarana miaro ny tontolo iainana izay na ny agroécologie. Reto fikambanana reto niara niasa tamin'ny FDA, fikambanana efa niara niasa tamin'ny tetikasa papam izy ireo. Dia noho ny fiarah-miasa misy ao amin'ny FDA sy ny papam zany indrindra ny fanaraha-maso akaiky ny fanatanterahana ny teknika ny agroécologie aty an-toerana dia nisy ny tohana nomeny FDA zareo zany dia ny teknisiana amin'ny papam nanampy an'zareo ty tanteraka tamin'ny fanatanterahana ny toromarika rehetrarehetra hoentina mamokatra. Dia zao hitantsika zao ny vokatra azo nary zareo ary tena hita hoe resy lahatra sy tombom-barotra na azo tombom-bokatra tamin'ny fanatanterahana ny
famokarana miaro ny tontolo iainana ty. Tao anatin'izay fotoana zay misy ny fanampiana zany tanterahana tao anatin'izay nandefa ny fangatahana tao amin'ny FDA ny PAPAM teo amin'ny 7 fangatahana teo izy. Dia rehefa nandalo ny fankatoavan'ny komity mpanapakevitra teo anivon'ny Croix zany dia nikena ny famatsiana an'ireo amin'ny sehatra maro isan-karazany. Nisy ny tao amin'ny fitezana koa, nisy ny fambolena kafe manaraka ny manaja ny tontolo iainana, fambolena jirofo, ny fambolena vary sy ny fambolena botrika na legioma. Tao anatin'izay nisy ny mpiara-nomona anto-karabola tamintsika nanampy antsika tamin'izany fotoana zany dia zareo tao amin'ny défi FIDA no loharanom-bola nahafahana nanao an'izay famatsiana an'izay fangatahana rehetrarehetra niarahana tamin'ny PAPAM nalefa taty amin'ny FDA zay. Eto zany somary fambolena amin'ny tany misy lampy zany izy ty, dia tsy maintsy mampiasa ny cordon mananasy ariaka zany io satria misy lampy ny tany eto. Dia ao anatin'izany zany ny fambolena voliraikitra ohatra hoe jirofo, kafe, dia magnaraka an'izay ny basket compost, ovy, dia magnaraka ny volianana, traka, agnasonga, dia ambany zany ny volovary esera ara-teknika zany fambolena aminazy amina tady. Zay zany zava-misy eto. Fankasitrahana feno ny fitondram-panjakana no natolotry ireo tantsaha noho izany tohana mahavelo-panantenana natolotry ny FDA izany. Mankasitraka ny FDA sy ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana. Dia toy izay indray ary ny fandaharantsika ho amin'ny anio. Misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao indray ho amin'ny heriny anio toy izao. Ainareo Belson teo amin'ny lafin'ny fanolorana, Draiol Rakotonirina teo amin'ny lafin'ny fandrindrana. Mirary farany herinandro finaritra ho anao ary veloma tompoko.